Tendry filamatra vaovao ny ministera izay misahana ny fizahantany eto Madagasikara mba ahafahana mampafantatra ny Madagasikara amin'ireo arena izay ananany, arena voajanahary izay azo ambara fa maro ny mampiavaka ny Madagasikara. Ny ministera raha teo tsy ankilany mametraka fanamby maro izay natao hanatsarana ity tontolo ity. Madagascar Tejo Island na koa Madagascar Nosy Arena. Ontem flamatra entina ampahafantarana ny Madagasikara amin'ny lafiny fizahantany manomboka amin'ny titoana enina amby folo sy roa arivo ity. Androany maraina no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ity famantarana vaovao ity teo amin'ny Café de la Gare Analakely. Fermasa ministère du fizahantany sy ny Office national du tourisme Madagascar ary ny projet pôle intégré de croissance ny mafana moko ity famantarana izay entina manerana izao tontolo izao ity. Tanjona lehibe ao anatin'ity ovan'ity ny ampakarana ny sampizahantany eto Madagasikara. Izany arak'izany ny atratrarana mpizahantany vahiny hatramin'ny 10 metsy isan-taona ity paikady vaovao ity. Io marque io zany mba ampahafantarantsika n'izao tontolo izao fa Nosy Arena Madagascar. Zany hoe Treasure Island izy amin'ny teny anglisy, Île au Trésor amin'ny teny vazaha. Io Nosy Arena io inona ny dikalizy? Manana arena tsika izay tsara kare ary anisan'ny tsara indrindra manerana izao tontolo izao. Tokony fantatry n'izao tontolo izao io ary io lanjan'io arena io dia matanjaka be, manandanja ka na iny kidona na iny kiatra. Na misy olona ohatra hoe amin'ny lafin'ny fifamoivoizana, amin'ny lafin'ny fitaterana anabatavaka, amin'ny lafin'ny indraindray misy imperfection amin'ny resaka service sisa dia tsisy dikany zany rehetra zany eo anatrehany arena izay misy eto Madagasikara. Zay zany tsara fantasika. Io zany nentinay akany Paris zay rehetra io miaraka andehanao le salon top présent. Io salon top présent io zany salon ny professionnel rehetra manodidina antany. Marina fa amin'ny herinandro avy io dia hanatrika ny hetsika fampiratiana tao présent mitanterana ny Paris renivohitry la France à Madagascar. Anana trano eva lehibe Madagasikara entina indrindra ampahafantarana ny paikady vaovao fizahantany eto amintsika.